Sotranao aray malala o, no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka indray izara ny fahatsaranao. Ampitandrina ny vahoakanao Jesosy satria ho avy ianao. Kely sisa dia ho tonga ny fotoana iavinao eny amin'ny rahoany lanitra ampiakatra anay izay nijoro tsara ihany ny aina tao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tanteraka. Tsy misy petina eo anatrehanao. Zay Jesosy vao ho tafiakatra izahay. Zay Jesosy vao ho tonga any aminao izahay. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao aho, iteny amin'ny alalako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka aoka ianao fanahy masinao, izara izay tianao ambara, ny afatra avy any amin'ny ray, dia manaiky aho. Aoka ianao no iteny, ka ny nofoko dia angina, fa ianao kosa no andray ny kontrola rehetra. Tompo, mangataka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako, ary ny asanao Jesosy, ary koa ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ary amin'ny anaranao Jesosy no andravako amin'ny ranao soa ny asany maizina rehetra izay mitady anafika ny asanao, izay mitady anafika anay koa Jesosy, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina, satria anao no Andriamanitra velona sy mahery. Ka misaotra Jesosy, satria anao ny efa nandresy ilay ratsy, ary izahay dia mivoaka mpandresiko ao aminao. Misandrata indray Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, ampiverina ny olonao tsiraray avy Jesosy, izay mbola any ivelan'ny vala Tompo. Misaotra anao Jesosy, dera ho anao irery any, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma 7 ny volana Septembra 2022. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona anio sady fampitandremana ho antsika tsiraray avokoa dia mombany amin'ny fanompoan-tsampy ary tena mahasari-piaro ny tompo tanteraka izany, satria rafilainy no miasa ao anatin'izany, dia Satana izany no miasa ao anatin'ny fanompoan-tsampy rehetra, ary tena mandavo ny olona maro anisa eran-tany mihitsy ny fanompoan-tsampy. Ry havana, tian'Andriamanitra isika anompo azy dia izy irery ihany. Izy irery ihany no Andriamanitra velona sy mahery. Izy irery ihany no tokony ho tompontsika, fa tsy ny vato aman-kazo, satria maro be ny mbola mivavaka sy manompo vato aman-kazo. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ary tena maro be izy ireo no omeny tompo antsika ho fampitandremana, nefany tsy ho vakiako avokoa, fa izay nomeny fanahy masina ihany no ho vakiako. Alohan'ny hitantarako ny teny fampitandremana izay nomeny tompo ahy dia ho vakiako aloha ny verse vitsy anamarinana fa ny fivavahana amin'ny statut, zany hoe sarin'i Jesosy zany izay heverin'ny olona, na koa sarina olona ihany dia hivavahan'olona, na koa fampiasana ranon-javatra hafahafa izay avy any amin'ny toerana izay nandehananao ohatra, na koa hoe souvenir izay hoe novidinao ohatra, dia mifikitra be amin'iny ny fonao, dia tena fanompoan-tsampy izany ary tsy eken'ny tompo mihitsy. Amaky verse vitsy isika alohan'ny hijoroako vavolombelona. Efa fantatritsika ry havana, efa noteneniko teto matetika ihany ny ao amin'ny bokin'ny Eksodosy 20, andininy 7
ka hatramin'ny fahaenina izay manambara mihitsy tao anatin'ny didi folo izay manambara mihitsy ny amin'ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra mba tsy hanompontsika vato aman-kazo. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahala ay, nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby, izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Amen. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara sahady fa tonga dia miteny ny Tompo hoe aza. Manda zany, aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Tonga zany dia laviny, tonga zany dia sakanany isika tsy hanompo Andriamanitra hafa. Ilay soratra eto dia akely, zany hoe Andriamanitra kely, dia tena amarin'ny Tompo mihitsy eo amin'ny andininy fahaefatra ilay Andriamanitra kely. Teneniny hoe aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro. Ry havana, tena mampalahelo fa betsaka ny olona tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, fa tena mbola manompo sarin-javatra voasokitra, mieritreritra hoe Jesosy io, na hoe Maria io, na hoe iza io, na hoe pera zao io, na hoe mera zao io, na hoe masinda zao io. Ry havana, tena zava-doza, fa tonga dia afo be no miandry. Didi folo ity nomen'Andriamanitra ity ho an'ireo taranak'Israely, nefany araka ny tenin'ny Tompo hoe izy tsy ho avy andrava, fa ho avy kosa anatanteraka. Ry havana, amaky verse hafa isika ao amin'ny Isaia 40. Tsy ho vakintsika manontolo izany, fa ho raisiko verse vitsivitsy, ary miangavy anao ako aoka mihitsy ianao ny amaky an'io Isaia 40 manontolo afaka toizanao hatramin'ny faraika amby 70, satria tena mampitandrina antsika ary mampahazava antsika mihitsy ary tena azavainy amintsika mihitsy ny momba ny amin'ny fanompoan-tsampy mba tena tsy halatsaka antsika amin'izany. Hovakintsika ny eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 20, dia hovakintsika koa ny andininy 15 dia ny andininy 20 ihany. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa ampitovianareo amin'ny iza moa Andriamanitra, endrikinona no ampanahafinareo azy. Ny mpahay taozavatra no mandrendrika sarivongana, ary ny mpanefi volamena no mametaka takelaka volamena aminy sy manao rojo volafotsy voarendrika, izay sahirana ka tsy manakaterina, dia mifidy azo tsy mety ho lo, ary mitady mpahay taozavatra mba amorona sarin-javatra voasokitra izay tsy iozongozona. 15. Koa ampitovianareo amin'iza moa aho, mba hitahako aminy, hoy ny Ray Masina. 16.
tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Fa Andriamanitra mandrakizay ny Tompo, izay namorona ny farany tany. Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Amen. Ry havana, eto ny Tompo dia mametraka fanontaniana amintsika hoe ampitovintsika amin'iza moa izy, ary endrikinona no ampanafitsika azy. Tena sarom-piaro mihitsy izy zany. Ary miteny izy amin'ny 9:20 momba ny amin'ny mpahay-tao zavatra mandrendrika sarivongana, ny ampanefy volamena sy ny zavatra izay tao momba ny amin'ny sampy zany. Eo amin'ny 9:20 dia manamarina tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe izay sahirana ka tsy manakaterina dia mifidy azo tsy mety ho lo, ary mitady mpahay-tao zavatra mba amorona sarin-javatra voasokotra izay tsy iozongozona. Amen. Ry havana, tena jerevo ange ireny statut be dehibe ireny, misy an'le hoe azo tsy mety lo dia atao maka endrika hoe sarin' Jesosy, sanatria de sanatria, ka Jesosy ny ao anatin'izany. Dia mieritreritra hoe mamaly Andriamanitra, nefany ny tanany, ny sabatra, ny afo mandevona no andoron'Andriamanitra antsika sy amonony antsika ny amin'izay manompo sampy, satria tena sarom-piaro mihitsy izy. Ary miteny ara izy hoe amin'ny 9:20 hoe tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Fa Andriamanitra mandrakizay ny Tompo, izay namorona ny farany tany. Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Amen. Izy zany no namorona an'izao rehetra izao, ary tsy mba mety ho reraka izy na ho sasatra. Ary isika raha efa namaky ny Genesisy, nambarany tsara fa noforonony ny zavatra rehetra, ary noho ny aveo namorona ny olona izy mba anjaka amin'ny zavatra rehetra izay noforonony tanan'Andriamanitra, nefa dia navadika antsika olombelona izany. Ry havana, aza manompo vato aman-kazo, fa ny devoly no miditra ao anatin'ireny, ary tena afo be no miandry izay manao izany. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 7:20 io verse manontolo io no nomeny Tompo ahy tamin'ny atalata 30 ny volana aogositra voalasa teo, raha nangataka tamin'ny Tompo aho naika anamboatra an'ity video ataoko izao an'io ty, nefany tsy tanterako izany, ary tena ifonako amin'ny Tompo mihitsy ny tsy natanterahany enregistrement tamin'io fotoana io, nefany efa nomeny Tompo teny ahako tokony anao enregistrement an'izao témoignage izao. Ry havana, tsy hovakintsika manontolo io Isaia 7:20 io, fa eo amin'ny 9:20 sy 7:20 ihany no hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no anambara ny fahamarinanao, ary ny asanao dia tsy ahasoanao. Raha mitaraina ianao dia aoka ireo sampinao no amonjy anao, nefa ho paony rivotra avokoa ireo, ary ho lasany tsy ho drivotra malemilemy aza, fa izay mialoka amiko kosa no anana ny tany sy andova ny tendrombohitro masina. Amen. Amen. Aleluia. Ry havana, tena manambara mihitsy ny Tompo eto fa ny sampy dia tsy ahavovonjy antsika, fa izy irery ihany, izy ilay Andriamanitra velona sy mahery no mahavovonjy antsika. Ary ambarany tsara fa anana ny tany sy andova ny tendrombohitra ny masina isika. Tsy tsara be ve zany ry havana? Aoka isika iverina amin'Andriamanitra tokoa. Misy verse iray farany ovakiko dia ijoro vavolombelona ao amin'ny Habakoka 2:2
9:20 ka hatramin'ny 20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Inona moa no ilana ny sarin-javatra voasokitra no misokitra azy ny mpanao azy, na ny sarin-javatra voarendrika sy ny mpampianatra lainga no matoky azy izay namorona azy ka manao sampomona aminy. Lozany izay miteny amin'ny azo hoe mifoaza ary amin'ny vatomona hoe mitsangana. Ampianatra va ireo? Voapetaka takelaka volamena sy volafotsy ihany izy, nefa tsy misy fanahy akory ao anatiny. Ny Tompo dia ao amin'ny tempolin'ny masina, ao ka angina eo anatrehany ny tany rehetra. Amen. Ry havana, mazava tsara, tsy mila azavaina akory raha ny aino tsara ianao izay novakiko teo. Lozany izay miteny amin'ny azo hoe mifoaza. Ry havana, vatomona, sampy, zava-doza izany. Eo amin'ny 20 dia ny Tompo ao amin'ny tempolin'ny masina, ao ka angina eo anatrehany ny tany rehetra. Amen. Ny tany rehetra, ny tany rehetra tokony angina eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana, ijoro vavolombelona ako ho fampitandremana antsika tsiraray avy. Za zany efa taona maromaro zay dia naniry hoe mba handeha hivizite any amin'ilay toerana nahaterahan' Jesosy, toerana nanomboana an' Jesosy, zany hoe ilay fandehanan'ny olona zany ilay malaza be any amin'ny toerana any Israely, any Jerosalema, any amin'ny toerana rehetra any zany. Dia tena faniriko mihitsy zany ny andeha hanao voyage any, andeha hijery ny toerana nisy an' Jesosy sy ny lalana izay nandehanany zany. Dia efa nikasa zany hoe raha mandray vola ako dia andeha ho any. Ry havana, no ny efa nieritreritra an'izany foana ako dia farany ny fanahy masina ny teny tamiko hoe tsy any aho hoy ny Tompo fa ao aminao, ato amiko, zany hoe atao anatiko ary koa nambarany fa efa tonga izy tato tokantranoko, efa tonga izy nanasitrana, efa tonga izy ny teny tamiko. Zany hoe efa marobe zany ny fagagana nataony Tompo tamiko ary nampafantatra izy fa eo amiko. Zany hoe tsy mila zany mandeha alavitra ako andeha hijery any, hitady anazy any, fa efa eo amiko mandrakariva izy. Eo amintsika tsiraray avy ny Tompo rehefa tena ao amin'ny Tompo isika. Dia noho ny aveo zany fantatry ny Tompo fa ao anatin'ny saiko tsy nahatakatra ny tiany ho ambara, fa nieritreritra hoe andeha ihany zany hijery any rehefa tonga ny fotoana tanteraka an'izany. Ry havana, tsara ny tompontsika ary Andriamanitra lehibe indrindra izy, ary tsy takatritsika heverina ny fanakanany antsika mba ampihiratra ny masom-panahintsika, mba tsy hanaovanovantsika zavatra tsy araka ny sitrapony. Tamin'ny alalan'ny zanako vavy no ny teny ny Tompo. Tamin'ny asabotsy 15 ny volana Jona 2022, raha nanomboka ny resaka izay mianaka tato trano momba ny amin'izany zavatra izany, dia ny teny tamiko ny zanako hoe nahita hony izy tao anatin'ny YouTube fa mila lazainy amiko ny momba ny amin'ny toerana izay nandehanan Jesosy zany ilay hiakatra ho an'ny Golgota iny fa feno tsena amin'ny sisiny ireny toerana rehetra ireny. Ary nazavai ny zavatra be dehibe zany zahako dia gaga ako hoe ahoana koa zany. No ny aveo ry havana, nijery tao anatin'ny YouTube izahay, dia tena izany tokoa. Ary ny zanako raha ny teny tamiko hoe raha hoany ianao ozy izy tsy tiako ianao ozy izy ry mama hoe ho diso fanantenana, satria fantatro ozy izy fa ianao
ivavaka ary tena hoe andehany mihitsy zany ijery momba an'izay. Nefa nozy izy tena fantatro fa ho desu ianao, tena fantatro fa ho diso fanantenana ianao, satria feno tsena eraky ny toerana iny mivarotra karazana sary voasokotra izay tena fanompoan-tsampy zany. Ry havana, tena kivy tampoka ako vao naheno izany, satria zavatra tsy fantatro izany. Dia nojerenay mianaka tokoa le izy tao anatin'ny YouTube. Tena feno iny sisiny anankiroa iny ilay lalana izay tao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe lalana miakatra ho an'ny Golgota, ho any amin'ny toerana anombohana an' Jesosy, na any amin'ny toerana nisy nandevenana an' Jesosy koa. Zany hoe ilay fitenenin'olona hoe lalan'ny lakroa. Ry havana, tena mampalahelo satria feno mivarotra karazana fanompoan-tsampy, fitadiavam-bola izay tena ratsy indrindra tsy akasitran'Andriamanitra any amin'ny toerana izay nisy an' Jesosy teo aloha. Ary koa ny toerana izay nanombohana an' Jesosy na ny fasany dia hita fa novain'izy ireo tena hoe toerana lasa ho an'ny olona ohatrany hoe fitsangatsanganana, fijerena sanatria ohatrany hoe hijery spektakla, tena zava-doza. Ary zavatra ray hafa koa, misy ny olona mandoalika eo amin'ilay hoe fasan'i Jesosy dia manoroka an'iny, ary misy ny mikasika an'ilay sary statue sy ny karazany, tena zavatra fanompoan-tsampy tsy takatra heverina. Eo ihany koa ny olona milanja lakroa kakazo hoentina mitandahatra amin'ny toerana iny, dia mihira manao fitaom-pivavahana. Fanompoan-tsampy ry havana, tena malahelo ny tompo. Ireo anankiroa ireo momba n'ilay statue entin'ny olona hoentina hoe vavahana de mandeha amin'ny lalana iny hitako voateo zany. Ary ny anankiray momba ny amin'ilay hoe olona manoroka na mikasika momba ny amin'ny sary dia naseho an-tompo ay omaly izany tao anatin'ny YouTube ihany koa. Dia tohizako ny asabotsy alina zany raha nipetrapetraka izay mianaka dia nijery tao amin'ny Google Maps zany ny zanako vavy. Dia za zany teny taminazy hoe tiako jerena zany ny amin'ile côté misy ny ranomasina mena iny zany. Ohatrohatr'izay zany no zavatra niseho zany tamin'io andro io. Efa alina be zany tamin'io satria hatramin'ny firy maraina zany zay mianaka teo foana. Dia noho aveo zany no nijery izy dia taitra izahay ry havana, fa fantatray mihitsy hoe notaritiny fanahy masina zany ny tanany anindry amin'ny toerana foana amin'ny ilany ankavia ambanimbany kely alohan'ny tonga ery amin'ny ranomasina mena ilay nepitany zanak'Israely zany niaraka tamin'ny Moiza. Dia nahita zany izahay ohatrana lava-bato grotte zany toerana fivavahan'olona. Ao anatin'ilay lava-bato dia tena mampatahotra. Io toerana io dia atao hoe sanctuaire orthodoxe, zany hoe toerana masina. Ataon'izy ireo hoe toerana masina. Tsy masina izany mihitsy, fa fanompoan-tsampy marikoriko. Ataon'izy ireo hoe toerana masina. Masina. Tsy atompoko, tsy masina izany mihitsy. Andriamanitra irery ihany no masina. Ary isika no tempolo ny fanahy masina, ka mila isika tena mitandrina. Ry havana, no neveo zany efa divaraina ihany ny andro dia nivavaka zany izay mianaka alohany andeha atory. Ary koa zany nandroaka devoly. Dia no ny teo ampivavahana izahay no nampitenen'ny fanahin'ny tompo ny zanako vavy. Ohatraohatran'izao zany no teny no teneniny hoe izao tontolo izao zany dia ratsy, tsisy mihitsy ny hoe toerana iray hoe madio, fa ratsy avokoa ary potika avokoa zany izao tontolo izao.
aoka isika zany tsy eritreritra hoe ahita an' Jesosy ary amin'ny toerana ohatran'izao na ary amin'ny toerana ohatran'izao, fa eo amintsika ihany ny tompo, naiza misy antsika. Tena izay zany no nananara ny fanahy masina tamin'io alina io, ary nasain'ny tompo ho ambara izany satria ananatra ny maro koa izay manamboatra programa hoe hifindra ry ananina ako, na hoe andeha ry ananina ako hijery an'izao na hijery an'izao. Voalohany aloha dia vola tokony anampiana ny mahantra, vola tokony anaovana ny asan'Andriamanitra, zany hoe frais ohatra andehanana anompoana ny tompo, fa kosa tsy hoe kory hoe omena amelomana ny mpitondra fivavahana na hoe ananganana trano fiangonana, fa vola anampiana anomezana sakafo ny mahantra, ampitafiana ny tsy manan-kitafy, amangina ny marary, anaovana ny asan'Andriamanitra na any ambanivohitra izany naizanaiza. Ary vao tamin'ny herinandro mihitsy na tamin'ny herinandro ray lasa iry no niteny ny fanahy masina hoe tokony izara ny tenin'Andriamanitra ny olona tsiraray avy rehefa manana an' Jesosy, rehefa miaina ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, fa tokony tsy hipetraka fotsiny amin'izao. Ary ny tenin'ny fanahy masina dia ho anareo ohatra, ianareo izay ao Antananarivo na ao Antanàn-Dehibe na naiza misy anao, tokony ianao ho any ambanivohitra andeha anambara an' Jesosy, fa tsy hijanona fotsiny ao anatin'ny fiangonana, satria efa akaiky Jesosy ary mibaiko antsika tsiraray avy izy anao ny asany. Ry havana, izay no afatry ny tompo, izay no tenin'ny fanahy masina. Aoka isika tsy hiazakazaka etsy sy eroy intsony, fa tena efa akaiky Jesosy. Tena ampiay ny teny sy ny fananaran'ny tompo tamin'io fotoana io, dia najanoko hatreo izay naika hoe ho an'ny Israel. Ry havana, na ny tompo ara ny teny tamiko hoe izy tsy any intsony fa any an-danitra ane izy, any an-danitra izy, tsy any izy, ary eo amintsika mandrakariva izy. Ry havana, aoka hiala amin'ny fanompoan-tsampy isika. Ho anao izay mbola ao anatin'ny fiangonana fanompoan-tsampy, dia mibebay ianao. Mibebay ianao satria naseho an'ny tompo ay tamin'ny journal ny fiangonana anankiray ortodoksa izay ao Madagasikara, ny sarin'ilay mpitondra fivavahana no nomena tao kado, tena zava-doza natoron'ny tompo ay tamin'ny herinandro izany raha tsy diso azay. Fanompoan-tsampy, miala tompoko, fa efa akaiky Jesosy, efa akaiky Jesosy. Na iza no anopa ay sy teny ratsy ay amin'ny fijoroko eo anatrehan'izao tontolo izao anambara ny marina, na fivavahana katolika no misy anao, na fivavahana ortodoksa no misy anao, na fivavahana inona manompo tapakazo, manompo statut, dia na manompa ay ary ianao dia hitay anao ane Jesosy. Hitay anao ane Jesosy, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jesosy, ary anafaka anao ane Jesosy. Fa tiako foana ianao satria asan'ny tanan'Andriamanitra, ary ny anambara ny fahamarinana aminao na iza ao anatin'izany fanompoan-tsampy izany no nanirahan'ny tompo ay, fa tsy angina ao na dia ala ny olona rehetra aza, fa hijoro foana ao anao ny asan'ny tompo mandra-pialako ety. Ry havana, ny zavatra anjoa ny olona izay mijanona ao anatin'izany fanompoan-tsampy izany dia afo be no miandry. Aoka ianao andray ny ao amin'ny Apokalipsy, io no vakiako farany Apokalipsy 2:20-9. Ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo-tsampy ary ny mpandainga rehetra dia anana
ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amenna. Ry havana, raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia maro ny manambara ny amin'ny fanompoan-tsampy. Tiantsika ny Tompo, mibebary tompoko. Aoka ho izy irery ihany no Andriamanitra ho tompontsika, satria raha tsy miverina aminy isika fa mbola manivaiva azy, dia afobe no miandry an'izay olona tsy mety manaja an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.